Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanena no hiarabanantsika tratra ity alatsinainy efa 7 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Genesis 4:30, Genesis 4:30 andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 2:30, Genesis 4:30 andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:30, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Jakoba rery ny sisa nitoetra teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pazava ratsy ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy, dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy, avelao aho andeha fa efa mazava ratsy ny andro, fa hoy kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Dia hoy izy, Jakoba. Ary hoy indray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe, masina ianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy izy, ahoana no anontaniana ny anarako? Dia nitahy azy teo izy. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataon'i Jakoba hoe Peniela, fa hoy izy, efa nahitan'Andriamanitra ny fanatrika tamiko ao nefa voavonjiny aiko. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. 10:20 tapany farany, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Vavaka izay nataon'i David zany, fangatahana nataon'i David tamin'Andriamanitra, satria voalaza fa Andriamanitra io mifampitolona tamin'ny Jakoba io. Ka antsika midiny 7:30 hoe ny anaran'izany tany izany dia nataon'i Jakoba hoe Paniela, fa hoy izy, efa nahitan'Andriamanitra ny fanatrika. Andriamanitra zany mifampitolona tamin'ny Jakoba io, ary dia niteny izy tamin'Andriamanitra amin'ny hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Inona ny hevitra zany tenin'ny Jakoba zany? Roa no heviny. Voalohany dia izao, finoana fa rehefa miteny Andriamanitra dia tanterak'izay. Hazon'ny Jakoba amin'ny vavany Andriamanitra eto hoe omeo toky ary ahy, omeo toky amin'ny teninao, fa ho tahinao aho, zay ianao vao avelako andeha. Jakoba dia fantatsika fa olona fetsifetsy, ny fihetsehany Jakoba ny olona manodidina azy fihetsehany, ny zokony fihetsehany, ny mamany fihetsehany, ny dadany fihetsehany, ny anadahany reny. Jakoba dia karazan'olona fetsifetsy, zay raha teo ny dikany hoe Jakoba mpamingana. Saingy Jakoba kosa nefany dia na dia eo ary zany fahalemeny Jakoba zany dia Jakoba dia olona ara-panahy be. Na tian'Andriamanitra Jakoba. Na eo ary zany karazan-drazana ataontsika hoe fomba fiasan'ny Jakoba zany dia fomba fiainan'ny Jakoba zany dia zao olona niraiki-po tamin'Andriamanitra Jakoba. Hitantsika mivavaka ataon'i Jakoba amin'ny any amin'ny toko 10, andininy 10 amin'ny toko 2:30, ary hoy Jakoba, Andriamanitra Abrahama raiko, dia Jehovah zay efa nanao tamiko hoe mody any amin'ny tananao sy any amin'ny havanao. Vavaka nataon'i Jakoba io, vonjeo aho amin'ny tanan'ny rahalahiko dia amin'ny tanan'i Esau, fa matahotra azy aho, fa ndra ho avy hamely ahy mba mivady aman-janako izy. Jakoba dia olona mivavaka, olona ara-panahy Jakoba zany. Na dia eo ary ny fahalemeny Jakoba dia fantany tsara mihitsy fa Andriamanitra no vahaolana, Andriamanitra no azony atorahany amin'ny fotoana rehetra. Ary dia iteny hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao ahy, dia izao midika finoana. Na dia hoe finoana dia fiazonana ny an'Andriamanitra amin'ny fanomezan-toky izay efa nomeny. Rehefa mahatoky ianao, miazona ny tenin'Andriamanitra, rehefa miazona ny tenin'Andriamanitra izay nolazaina taminao, izay no antsoina hoe finoana. Ataovy hoe avy niangona ianao zao omaly, asa izay toriteny na tenin'Andriamanitra nomen'ny tompo anao tamin'ny alalan'ny toriteny, na ny tenin'Andriamanitra nomen'ny tompo anao tamin'ny alalan'ny tsodrano,
na ny tenin'andriamanitra tsapanao teo am-pianatrena ny vakitenina na ny tenin'andriamanitra nylazain'ny pitsihiny taminao tamin'ny alan'ny fanahiny dia tsapanao hoe tenin'andriamanitra iny tsapanao hoe tenin'andriamanitra iny satria ao am-ponao ny fanahin'andriamanitra ary rehefa ao am-ponao ny fanahin'andriamanitra de zao tsy tenin'olombelona ny renao fa tenin'andriamanitra mazava ho azy mazava ny tenin'ny Karl-Labarta fa ny toriteny de tenin'andriamanitra vavan'olona no miteny saingy zao lay vavan'lay olona miteny io de andriamanitra mampiteny azy amin'ny fanahy masina ary le olona miaino io de andriamanitra mampiaino azy amin'ny alalan'ny fanahy masina ary satria fanahy iray ihany ny miteny no miasa na ao am'ilay mpitoriteny zay manendry ny vavan'lay mpitoriteny na ilay mpiaino zay manendry ny sofin'lay mpitoriteny de mazava ny resaka fa raha fanahy samy hafa no miasa de zao tsy mifakahazo ny resaka fa satria fanahy iray ihany miasa amin'lay mandritra n'lay fitovivavahana fanahy iray ihany ny ao anatin'ny miteny sy ao anatin'ny miaino de zao mifakahazo ny resaka de manjary takatrao lay sitrapon'andriamanitra manjary azonao lay sitrapon'andriamanitra manjary tsapanao ray andriamanitra miteny aminao fa rehefa fanahy hafa no mandeha eny anananeny ka zay no anatin'lay mpiaino na ao anatin'ny fiangona sanatria de zao tsy mifakahazo ny resaka ary mety ho adika ny zavatra hafa mihitsy na ny toriteny na mety ho adika n'lay mpitoriteny zavatra hafa mihitsy ny fiainon'ny mpiaino fa satria fanahy ihany ny miasa de zao tsapanao ho miteny aminao andriamanitra ary rehefa tsapanao miteny aminao andriamanitra mandritra n'lay fitovivavahana iny dia fiazonana izay tenin'andriamanitra zay ny finoana ny tenin'andriamanitra hoe voavela ny elokao de minoara fa voavela ny elokao ary azony am'izay tenin'izay andriamanitra hoe enao andriamanitra ny teny tamiko omaly hoe voavela ny elokao teninao zany tsy tenin'olombelona no zany dia tsy avelako ianao raha tsy mamela ny eloko ianao ny teny tamiko tamin'ny tsodrano manao hoe hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao hampamirapehitra ny taviny aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao hanandratra ny taviny aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana azoniko zay andriamanitra satria miteny an'izay ianao de zao azoniko izay ary tsy avelako ianao raha tsy mitay raha tsy miaro raha tsy manome fiadanana zay natao hoe finoana ny finoana zany dia ity ataony Jakoby ty eto manao hoe teneno amiko anio fa hiaro ahy ianao de tsy avelako ianao raha tsy mitay amin'ny andininy vitsivitsy eo alohan'io de zao Jakoba de mitady hevitra nanao ny kajy rehetra zay mo Jakoba nanao ny kajy rehetra mba ahafahany mandresy lahatra any Esau nanao fanomezana be dehibe izy zany nanome karazana fanomezana be dehibe boriky arameva ahoana andininy fadimy folo manao hoe osy vavy 200 osy lahy 20 rameva 30 vatotrombilahy 70 vatotrombavy 10 vatotrombilahy 10 boriky vavy 20 zana boriky 10 be dehibe ny fanomezana nataony Jakoba mba hoentina mandresy lahatra ny Esau hoentina mifona amin'ny Esau ary alohan'io de zao mbola naniraka hira mbola naniraka olona Jakoba nakany amin'ny Esau hoe ho avy ndrahalanao de mba raiso izy de toy ny fona tamin'ny Esau Jakoba ary dia ao ianao de zao mbola naninona indray izy mbola nandefa solitena 3 mifandimby nelanelanina nakany amin'ny Esau aloha nandiany voalohany de nitondra fanomezana de nandray nandiany faharoa toko faharoa de nandray ny toko fahatelo toy izay natrany mba handresy lahatra ny Esau de gagy Esau efa inona ary de ataony Jakoba fa ngamotsy zandriko iny fa ngamotsy pirahalaza fa inona de ataony Jakoba zany amin'ny fotoan'io dia tao anatiny to foana lay ataon'olo amin'ny teny frantsay sentiment de culpabilité tao anatiny to foana lay ratsy tsy nentina atao tamin'ilay zokiny saingy le zokiny amin'ny fotoan'io efa namela aza Esau efa namela aza izy amin'ny fotoan'io tonga anampitamby any Esau ary dia tonga amin'ny fotoan'io rehefa tena vity zay rehetra zay de zao nalasa ndray ro Jakoba nalefa ny apita milohan'ny renirano ny vady aman-janany ary izy sisa nitavela de ty apita izy zany ny farany ela de ty apita dia mitolona tamin'Andriamanitra izy
Ary ny toy ny tantara de zao mbola tsy natoky anay sao ihany izy na de efa nitenyandriamanitra hoe nitahay azy de zao amy toy ny 3 de mbola tsy nahatoky ihany izy hoe ndrasonay aloha aleo aloha ianao mandeha aloha sao fa zaza aloha tsy zany mandeha aloha fa alao ianao no mandeha aloha fa natahotrandreo hoe sao de ho darofany sao avato aorina iavako ny finoana de iainana ny finoana dia iainana hazonina ny tenin'Andriamanitra. Manomboka herinandro vaovao ary ianao zao de ty teny ty no entina mampahery anao nitenena tahaka any Jakoba manao hoe tsy avelako ianao Andriamanitra raha tsy tahinao aho mamakivaky ty herinandro ty, tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho engane ho resinao Andriamanitra. Roviana isika no maharesy an'Andriamanitra. Aio Andriamanitra io Jakoba de mety resy io. Azay keny tika niazo fijalian'i Kristy e. Nazo fijalian'i Kristy igny de zao hoe resin'ny fitiavana antsika Andriamanitra ka te nomeny ny zanany lahatokana. Tsisy Andriamanitra an'izany. Resiny tiany loatra ny olombelona dia nafoy ny zanany mba hamonjy antsika. Azay no ndraindray tsy azon'ny olona amin'ny ireo ataontsika hoe rationaliste ndraindray de mieritreritra hoe ahoana koa zany fa hoana zan'Andriamanitra zany dia ny zanany no avelany ho faty ho an'ny olombelona, zay olombelona mpanota sy olombelona ratsy io. Andriamanitra nge Andriamanitra de mitombona ve zany? Mitombona zany satria tia antsika. Tsy misy fanazavana afa-tsy hoe tia antsika Andriamanitra. De resy Andriamanitra. Resy tsy resin'ny fahotana, tsy resin'ny ratsy fa resin'ny fitiavana antsika izy. Tia antsika izy de zao nafoy ny zanany malala. Dia izay le hoe ny fampitolona tamin'Andriamanitra satria resy babon'ny fitiavana antsika Andriamanitra. Ary dia hoy manao hoe manomboka herinandro vaovao anao dia azony ty tenin'ny Jakoby ty hoe ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mitahy. Rovintsika no mandresy an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Enteo amin'Andriamanitra tahaka an'izay nitondran'i Jakoba teo amin'Andriamanitra, eteo aminy olanao, eteo aminy Abraham ny zavatra rehetra tahaka ny namborahan'i Jakoba ny ratrapony, ny alaheny, ny tsy nety nataony de naboraka Jakoba teo aminy hoe indrisy Andriamanitra tsy netiny nataoko matahotra porotra indrindra izy andiny ny fahavalo Andriamanitra raha vonjeo amy tanan-drahalahy koa hoenteo amin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'ny Salamo hoe ny fahotako tsy mba nafeniko, aza fenina amin'Andriamanitra ny tsy fahatanterahana, ny tebiteby, ny fetranao, ny olanao eto amin'Andriamanitra. Fa rehefa aboraka ao amin'Andriamanitra reny rehetra reny, rehefa atsotranao amin'Andriamanitra ny fonao de zao hitan'Andriamanitra reny. Ary fantatr'Andriamanitra ny fo tsotra, fantatr'Andriamanitra ny fo tsy miolakolaka, fantatr'Andriamanitra ny saina tsy miolakolaka, fantatr'Andriamanitra ny fo te ho sitrana, fantatr'Andriamanitra ny fo te hiavana, fantatr'Andriamanitra ny fo te adio de miasa Andriamanitra. Am'izay fotoan'izay maharesy an'Andriamanitra isika. Amy lafiny hoe mahazo famelan-keloka. Amin'ny hoe maharesy an'Andriamanitra de zao manaiky Andriamanitra hita, manaiky Andriamanitra mindra fo zay efa nataony rahateo tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Zany revako malala manomboka ny herinandro ianao de ny afatra ao anao matoky fa ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny ianao. Zay ny tika teny hoe peniela, tavan'Andriamanitra ny tika teny hoe peniela, endrik'Andriamanitra, tavan'Andriamanitra ny ampahitan'Andriamanitra an'izany. Mamakivaky ny herinandro satria mino satria mahatoky satria mifampitolona tamin'Andriamanitra. Hoy ny andininy enina amby roapolo manao hoe no tendreny ny fotopeny. Le teny tendreny ny fotopeny mikasiany. Zany hoe mivoalaza moa de ny hoe zay no natongan'ny Jakoba somary mandringa satria Jakoba de nanana fahalemena fanazavana an'ilay Jakoba somary nandringa zany io, somary nandringa Jakoba de ny hoe izy ny fampitolona tamin'Andriamanitra nahatonga somary nandringa satria nitolona tamin'Andriamanitra izy. Somary nisy karazana fahasembanana kely zany nitondro Jakoba dia io inon'io, io dia io lay vokatry ny tolona ny fanaovany tamin'Andriamanitra. Iavako malala ny zava-dehibe de izao. Andriamanitra manindry antsika.
Andriamanitra mikasika atsika. Andriamanitra rehefa mikasika atsika de mitondra fandresena ho atsika. Andriamanitra rehefa mikasika atsika de mitondra fitahiana ho atsika. Andriamanitra rehefa mikasika atsika de izao mitondra fampahirezana ho atsika. Azony mahafiarany finoana. Anjahatra faharoa de zao efa nikasika anao Andriamanitra, nikasika ny fonao izy, mikasika ny asanao izy, mikasika ny tokantranonao izy, mikasika ny fanirianao izy de zao fandresena ny hevitra zay. Aoka afaka malala tso le ataontsika hoe ny sentiment de culpabilité, ny tebotebo noho ny tsy fahombiazana, ny tahotra ny tsy ahomby, ny tahotra ny tsy hotiana, ny tahotra ny tsy ahatsangan-dravatra, ny tahotra ny tsy havitininina, zany no ibahana aminao mamakivaky ty herinandro ty. Aza vely zany no mibahana. Aza vela ny tahotra ny hoe sao de tsy havita ary aho. Sao de tsy ho tiana ary ty zavatra ataoko ty. Sao de tsy hety ary ty. Satria moa itsika malagasy tratra ny fomba fisaina mandrakariva ny sao de be de be amintsika mihitsy ny sao de tsy hety ary ty, sao de tsy tafavoaka ary ty, sao de zao ary ty, ny vahaolana de zao. Apiray amin'Andriamanitra ny fikasana. Eto amin'Andriamanitra hoe ty zao Andriamanitra ny tiako atao, zao ny zavatra tiako atao, zao nefa ny olako de zao matoky. Fa rehefa entinao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra miady, Andriamanitra mianindry, Andriamanitra mikasika, Andriamanitra miasa ary mampandresy anao. Vaovao ary ny herinandro dia ny tompony hitantana sy hampahery hampandresy anao. Fa teneny zao teny zao hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Ivavakisika tompo am'zao anao no ny amin'ny herinandro vaovao zay omenao anay ity a. Misaotra fa mampahery anay ny teninao. Ho aiza moa zay tompo ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay. Dia tsy avelanay ianao raha tsy tahinao zahay mamakivaky zao herinandro vaovao zao. Ampahery zahay, jereo ireo tsy salama, tsy trano, jereo ireo manana olona, jereo ny fikasana tsara ty anatinay, mamakivaky zao herinandro vaovao zao, tsy avelanay ianao raha tsy mitahy anay. Satria Andriamanitra azo antoka ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra na ary tongotra aman-tanana, anao ny volamena, anao ny volafotsy, anao ny tany zay rehetra eo aminy, de tsy avelanay ianao raha tsy mitahy anay. Efa naniraka ny zanakao malalanao ianao, hamonjy anay, hamela heloka anay, hanasitrana anay, tsy avelanay ianao raha tsy mitahy anay. De mitahy tompo ary ny asanay. Jereo tompo ny fikasana, eo anivon'ny isa-tokantrano, eo anivon'ny isam-batan'olona, tatano sivimbiny mamakivaky ty herinandro vaovao ty. Ataovy tsapanay fa Andriamanitra mitahy anay ianao. Tendreo ny asanay mba ahavokatra. Tendreo ny vatanay mba ho salama. Tendreo ny sainay mba sy ny fonay mba hadio. Tendreo zay mba homendrika anao Andriamanitra. De mitahy anay tompo ary manony am'zay taminao amin'ny tsiray avy, am'zay tokantrano manaraka zao mofinainy zao, tsy avelanay ianao raha tsy mitahy. Nisa tokantrano, mitahy ny mpanomponao, mitahy ny firenenay satria Andriamanitra tia anay ianao. De mombany mandrakariva Jesoa. Amen.